Donald Trump dia fahahiswam panantenana ho annim panao politika americana. Nandritra ni taona maro, ni filoha americana dia olona, izay efa nanao toerana samihafa tao amini gouvernementa. Biden, Clinton, Obama, Bush, Reagan, ireo olona ireo dia nyakatra tamini alala ni fiakarana amini sehatra asa, tsikelikli nahazo toerana voafidi lehibe kokoa, ariavi eolasa filoham pirenena. Donald Trump diatsi governora, na benitanana, na senatera. Tinanao toerana arapanjakana na voafidi izi. Faavi hatrani dialasa filoham pirenena. Satria nimpanao politika americana, isainandani ni andrompiainani rehetra tao amini toerana gouvernementa, diatsi mahavita mitantana ni krisi ani Amerika. Ti misi mahavita. Nani republicana, nani demokrati. Arini vahuaka americana dia nanendrim pandra araha, fatim panao politika, ho filoani, manantena izi fa hanitsi ni toedra araha. Noho izani, Trump dia fahadiswam panantenana ho annim panao politika rehetra ni Etazonia. Ni republicana si ni demokrati rehetra. Saini tiafaka miatrika ni krisi ihanikoa i Trump.